Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana riavana no iarabanantsika tratra ity talata fa 17 ny volana desambra ity ny mofinaina vorahatra ao antsika dia ny bokin'ny Genesisy toko 2:30. Genesisy toko 2:30 andininy 10 ka hatramin'ny andininy 7:10. Genesisy toko 2:30 andininy 10 ka hatramin'ny andininy 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary koa Jakoba, Andriamanitra Abrahama raiko sady Andriamanitra Saka raiko dia Jehova. Izay efa nanao tamiko hoe mody any amin'ny taninao sy any amin'ny havanao dia hanao soa aminao. Tsy mendrika ho nahazo na kely akory aza amin'ny famindrampo rehetra sy ny fahamarinana rehetra izay nataonao tamiko mpanomponao. Fa tsy nitondra na inona fa tsy nitehika ihany fonita ity Jordana ity. Nefa ankehitriny efa tonga toboroa. Vonjeo ao amin'ny tanan'ny rahalahiko dia amin'ny tanan'i Esau. Fa matahotra azy aho, fa ndao avy mamely ahy mba amin'ny vady aman-janako izy, fa ianao efa nanao hoe hanisy soa anao tokoa, ka ataoko maro ny taranakao ho tahaka ny fasika ny an-dranomasina izay tsy azo isaina noho ny amarony. Ilay masina no masinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Andininy 110 tapany farany fa tsy nitondra na inona fa tsy nitehika ihany aho fonita ity Jordana ity. Nefa ankehitriny efa tonga toboroa. Jakoba eo amoron'ny Jordana no miresaka amin'Andriamanitra ary nitalao amin'Andriamanitra. Inona ny tsarony eo anatrehan'ny eo amoron'ny Jordana? Inona ny zavatra tsarony raha hita ny Jordana izy? Ny zavatra tsaron'i Jakoba eo anatrehan'Andriamanitra raha hitany on'ny Jordana izy, hitany renirano'ny Jordana izy, andeha hiverina any amin'izay tanindrazany dia zavatra 3 na 4. Voalohany dia izao, tsarony teo amin'ny eo amoron'ny Jordana eo, tsarony loharan'ny poirany. Tsarony hoe Andriamanitra Abrahama raiko, Andriamanitra Saka raiko, Jehova izay efa nanao tamiko mody any amin'ny taninao. Tsaron'i Jakoba manokana loharan'ny poirany. Rehefa miteny hoe loharan'ny poirany Jakoba dia izao Andriamanitra ary ny ray aman-dreny ny razany, ny taniny. Eo amoron'ny ranon' Jordana zany dia tsaron'i Jakoba manokana hoe izy, avy aiza izy ary ho aiza izy. Zava-dehibe ny nanosika azy izy, nanan-karena izy avany amin'ny Labana, nitahiny izy tany, fa izao ny zavatra ny tsarony dia izao manao hoe iza moa, avy aiza, ho aiza, iza ny noko. Ary dia tsarony izay voalohany indrindra. Fa ny faharoa dia ny tsarony eo anatrehan'ilay renirano'ny Jordana rehefa hita koa izy dia tsarony hoe tsy nanana na inona izy. Tsarony ho tsy nanana na inona izy. Tsy nisy ninona teo am-pelantanana, tsy nitondra fa tsy titehany tia. Tsarony zany lay rehefa eo amoron'ilay ranon'ny Jordana izy dia tsarony ny fitahian'Andriamanitra azy hoe zah ange Andriamanitra nandositra ny alany'ity. Taona vitsivitsy lasa izay na taona maromaro lasa izay tsy nitondra fa tsy tehana. Ane tena tsy nanana na inona ankehitriny tonga eto amin'ity on'ity indray dia izao tsaroko nataonao feno fitahiana. Fahasoavan'Andriamanitra dia tenin'ny Jakoba manao hoe tsy miendrika na azo na kely akory amin'ny famindramponao. Zany hoe tsaron'ny Jakoba manokana ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsarony manokana ny fahasoavan'Andriamanitra.
Fa ny fahatelo tsaroany Jakoba eo amin'io izy hitanony ny Jordana io nandrendrany Jordana io de tsarony manokana koa ny tsy nety nataony tamin'ny Esau. De izy manao hoe vonjeo ao amin'ny tanany ralako de amin'ny tanany Esau. Zany hoe tsarony manokana, tsarony ny ny tsy nety nataony tamin'ny Esau. Izy nangalatra ny Jordana Esau, izy ndray tsy kombakomba tamin'ny famitahana any Esau, tsarony teo amin'ny on'ny Jordana io, lay tsy fahatanterahany, lay fahalemeny. Fa ny faefatra zay tsarony keo eo amin'ny on'ny Jordana io de zao ny fetrany, mahatsinitsinina azy. Hoy izy manao hoe matahotra azy aho, matahotra azy aho de matahotra ny ankohonako aho. Ary dia tsarony manokana zany lay eo anatrehan'on'ny Jordana, eo anatrehan'le raha de tsarony na ny fetrany, tsarony lay tsy nety nataony de tsarony ny fetrany. Na ny marina koa raha moa ny fetrany tena tsarony teo. Ary ny farany de tsarony indrindrindrindrindrindra ny tokony men'Andriamanitra, ary io ny zava-dehibe indrindra. Ny tenin'Andriamanitra andininy indroa miverina io tsarony i Jakoba io. Amin'ny andininy 10 izy manao hoe izay nanao tamiko hoe modia any amin'ny taninao sy any amin'ny havanao de anao soa anao aho. Andininy 10. Fa ty amin'ny andininy 17 koa de mbola averiny ndray koa io hoe fa ianao efa nanao hoe anisy soa anao tokoa aho. Zany hoe tena tsarony Jakoba eo anatrehan'lay hitany ranony Jordana izy, tsarony ny tenin'Andriamanitra hoe anisy soa anao aho fa mandeha hanamody. Zany hoe ny antony nodiny Jakoba de noho ny tenin'Andriamanitra hoe mandany ianao miverina any amin'ny taninao, mandany ianao miverina any am'le roa rano nipoiranao, mandeha any ianao miverina any amin'ny tanindrazanao. Dia izay nofokiriny Jakoba mafy, zay tenin'Andriamanitra zay. Rehavako inona moa nohon'ny Jordana? Raha ohatra ka rehefa miresaka hoe on'ny Jordana na ny renirano'ny Jordana ny zoatra masina de be anjato ny metsahatra azo resahana am'zany. Fa anankiray ty amin'ny testamenta vaovao de anankiray ihany tsy ho atsika. Ny reniranon'ny Jordana de mampatsiaro ny testamenta vaovao ny batisan'i Jaona. Ny renirano'ny Jordana de mampatsiaro ny jiosy ny batisa, na mampatsiaro antsika mihitsy ny batisa. Ary dia inona moa ny batisa raha tarafina amin'ity ity tantaran'i Jakoba ity, raha ohatra ka ampifandraisitsika hoe inona ny tsaronao eo anatrehan'ny on'ny Jordana, inona ny tsaronao eo anatrehan'Andriamanitra. Ngamba mety ho tsaroantsika eo anatrehan'Andriamanitra de zao ndraindray mety ho fieritreretantsika manao hoe zany Andriamanitra niasa be tany amin'ny labana 7 taona niasa bidy Jakoba niasa, Jakoba tsy olona kamo, Jakoba niasa mafy vao nahazo ny vadiny, Jakoba niasa mafy vao nahazo ireo harena be dehibe nentin'ireo. Saingy zao tsy misy mihitsy eo anatrehan'ny on'ny Jordana io. Resaka amin'Andriamanitra Jakoba eo anatrehan'Andriamanitra eo amoron'ny renon'ny Jordana hoe za Andriamanitra nanan-javatra na angon-javatra noho ny fiezahako. Fa mety ho itsika ndraindray rehefa mety ho tonga amin'ny fiainana eo amoron'ny renirano'ny Jordana na amin'ny toerana anankiray de zao ndraindray ny famiraparat-tsika ny tansaitsika amin'Andriamanitra. Za nge Andriamanitra niasa, za niezaka, za nianatra, za niafy, za nitolona, zany mety ho tsarony eo, mety ho tsaroantsika ny famiraparat-tsika. Fa izao rehavako malala neny Jakoba tsy zay rehefa teo anatrehan'Andriamanitra. Ny fanetretenan'i Jakoba de zao tsy ny fiezahany, tsy ny zavatra nataony no resahany amin'Andriamanitra, fa izao ny tenin'Andriamanitra ny nentiny resaka tamin'Andriamanitra hoe ianao Andriamanitra efa nanome toky aho, tsy avelako ianao androany. Rehavako hotsika manao hoe mampatsiaro antsika ny batisa eto ny reniranon'ny Jordana. Inona moa rehavako no tsaroantsika eo anatrehan'ny batisa? Rehefa tonga eo amin'ny alitara isika mitondra zaza atao batisa, inona ny tsarona? Inona ny tokony ho tsainao rehefa mitrotro zaza atao batisa ianao?
inona ny tokony ao an-tsainao koa rehefa eo anatrehany manatrika batisy ianao eo anatrehan'lay taontsika hoe tandindonylay batisy ity Jordana ity, inona ny tsaronao? Ny tsaroana anatrehan'Andriamanitra rehefa tonga ny batisa rehefako malala de ity Jakoba ity. Tsy zay nataontsika ao an'Andriamanitra akory ny zava-dehibe eo. Tsy hoe zay nataontsika ao an'Andriamanitra ny tsaroana eo anatrehan'ny batisa. Za Andriamanitra efa mibebaka ange za Andriamanitra, efa ny fona ange za Andriamanitra, efa ny fahadianina ange za Andriamanitra, efa no rakitra be lehibe nge za Andriamanitra, efa no afoy zavatra ho anao nge za Andriamanitra. Tsy zany ny tsaroana amin'ny batisa, tsy zany ny tsaroana eo anatrehan'Andriamanitra eo amoron'ny ranon'ny Jordana. Tsy zay nataonao an'Andriamanitra ny zava-dehibe. Tsy zay zavatra vitanao akory ny zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra. Eo anatrehan'io batisa io tsy mivitanao ny zava-dehibe. Ilaina ny vitanao. Zana vitan'izao zana, fa tsy zany ny zava-dehibe amin'Andriamanitra. Tsy zany ny zava-dehibe amin'ny batisa. Zay mahatonga ny protestanta manao batisa zaza. Mahatonga ny protestanta manao batisa zaza, na ny kristianina manao batisa zaza de zao satria tsy ilay zavatra natao ny zava-dehibe. Fa fahasoavana io. Fahasoavana io. Raha mantsika ndray be lehibe ny kristianina. Be lehibe ny kristianina mbola mampifangaro ny batisan'ny jaona sy ny batisa kristianina. Ny batisan'ny jaona mpanao batisa dia natao an'ny jiosy, kristianina mazava io. Batisan'ny jaona dia natao an'ny jiosy. Natao an'ny taranak'i Abrahama ny batisan'ny jaona. Zay mahatonga ny jaona mpanao batisa ny teny manao hoe tandremo ianareo sao ny teny hoe taranak'i Abrahama zahay. Zany hoe ny batisan'ny jaona dia natao ao anatina sehatra manokana eo amoron'ny ranon'ny Jordana, natao ho an'ny taranak'i Abrahama, mba hamerenana ny taranak'i Abrahama amin'ilay ataontsika hoe lay berita abrahamika, lay fifaneken'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Fa ny batisa kristianina tsy batisan'ny jaona, tsy akory mazava ho azy. Ny batisa kristianina dia batisa zay aorianan'ny Kristy, batisa ao aorianan'ny jaona mpanao batisa. Jesosy aza nge mbola nataon'ny jaona batisa. Mazava ho azy ny batisa kristianina amin'ny dia ny batisan'ny jaona tsy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ny fanahy masina. Ny batisan'ny jaona tsy zay, satria ny zanaka aza mbola nataon'ny jaona batisako. Jesosy ange mbola nataon'ny jaona batisa, fa tsy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ny fanahy masina mihitsy ny batisan'ny jaona, fa batisa izay batisa amin'ny rano. Zay mahatonga antsika mivavaka manao hoe, mahatonga amin'ny Paoly ny teny manao hoe, amin'ny asan'ny apôstôly manao hoe, zay nge manao batisa amin'ny rano e. Fa ianao Jesosy manao batisa amin'ny fanahy masina. Ny batisa kristianina dia zao dingana ihany ny batisan'ny jaona, fa izao ny batisa kristianina dia ilay batisa ny fanahy masina, ilay batisa izay atao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ny fanahy masina, ilay batisa izay famantarana hita maso. Famantarana hita maso ny fandraisana ilay famelan-keloka nataon'i Jesosy. Famantarana hita maso fandraisana lay famonjena nataon'i Jesosy Kristy amin'ny azy fijaliana. Famantarana hita maso izay fananganana ka adoption ny batisa. Rehefa natao batisa Jesosy teo amoron'ny ranon'ny Jordana hoe filazan'ny Matio, Luka, de zao nidina fany an-danitra ny fanahy masina, ary nisy feo ny teny manao hoe indro ny zanako malalako izay sitrako, izy Noeno. De tahaka izany koa ny kristianina rehefa atao batisa. Ny batisa dia famantarana hita maso ny fandraisana ny fanahy masina. Ny batisa dia famantarana hita maso ny fandraisana ny fanahy masina ary fananganana anaka izay rehetra atao batisa dia zao tonga zanak'Andriamanitra izy. Hoy Jaona 1:7. Endre manaona ny fitiavana naseho indray antsika dia ny antsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra sady zana raha teo isika. Hoy Paoly amin'ny Romanina 5:9 izay tarihy ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Zany hoe ny batisa dia fandraisana ilay famonjena nataon'i Kristy amin'ny azy fijaliana izay mahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra, ary fandraisana ny fanahy masina, famantarana moa izy araka ny volantsika teo, famantarana hita maso mba izay mampatsiaro antsika ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Ny fanahin'Andriamanitra hoy Paoly dia miara milaza ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. De tsika tsy hiteny manao hoe anka io zaza atao batisa io ve moa zany zao mahafantatra an'izany rehetra zany, ka tsy zay ka, zay mahafahasoavana ny fahasoavana. Fa nga moa ny zaza raha ohatra ka teraka herinandro dia soratana any amin'ny commune, vao teraka herinandro dia soratana any amin'ny commune ny anarany,
fisoratana any amin'ny commune na de tsy fantanareo malagasy izy, tsy mahira-pirenena malagasy izy, tsy mahalala ny code pénal izy, tsy mahalala ny code civil izy, fa soratana hoe ty zazy ty de malagasy, na de tsy mahafantatra na inona mamalagasy azy izy, soratana izy satria zony zany, satria malagasy izy. De ohatr'izay ko isika, soratana amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny sakramentany batisa isika, de izao satria tsy miankina amintsika io fa miankina tamin'Andriamanitra ihany. Tsy voatery ho zay rehetra ataontsika amin'ny zanakitsika akory de fantany avokoa. Betibeka ny zavatra ataontsika amin'ny zaza fa tsy fantatry ny zatra, nga fantany ny vaksiny, nga fantany ny fanafody omentsika azy, tsy fantany zany fa ataontsika ray aman-dreny aminy zany satria fantatsika fa mahasoa azy zany, fa ho avy ny andro andrenesan'ny antson'Andriamanitra, ho avy ny andro. Zay ny dika ataon'ny katolika hoe confirmation. Zay ny dika atao hoe confirmanda hoy ny havana loterana. Zay le hoe fanamafisana. Zay le hoe rehefa tonga ny fahalebiazany dia hamangy azy ihany ny fanamasin'Andriamanitra, hampatsiaro azy ihany le fanamasin'Andriamanitra ao anatiny ao, dia hanamafy an'izay izy. Ary rehefa ho raisina amparay fanasany tompo izy de hiteny manao hoe ekeko ho amafisiko lay fanekena natao tamiko tamin'ny alalan'ny batisa. Hanao an'izay fanekena zay izy. Dikan'izany ny batisa tsy misaraka amin'ny fanasan'ny tompo mihitsy, tsy zavatra sasan'angy samihafa reo fa zavatra mifameno tsara. Ny zaza natao batisa de tokony ho tonga ny amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, satria ny batisa de famantarana hita maso ny fandraisana ny fanahy masin'Andriamanitra. Ary zay mahatonga antsika miteny eto manao hoe ny batisa dia rehefa tonga eo anatrehan'ny batisa isika de tsy zay nataontsika ao an'Andriamanitra ny zava-dehibe. Ny fariseo mantsy rehefa ny zava-dehibe aminy de zao zay makitanisa amin'Andriamanitra izy hoe zao avy ny nataoko Andriamanitra, za mifaty hanina zany za nanao fahafolo-karena, za zao nataona zay natao, de lasa manao hoe noho zany de zao manana droit za Andriamanitra tahinao. Zay nataon'ny jiosy nge lasa toy ny heveriny ho droit ndray lay hoe le fitahin'Andriamanitra hoe zonay nge, ianao nge tsy afaka miala aminay Andriamanitra, ianao nge za efa nanao an'izao, za efa nanao an'izao zany de tsy afa miala aminay ianao fa tsy maintsy mitahanay de hoy ny tompo tamin'ny lalany Jaona mpanao batisa hoe ain'Andriamanitra manangana taranaka ho an'ny Abrahama miretsy vato retsy. Fa aza mieritreritra mihitsy nareo hoe afaka haniry an'Andriamanitra satria nieritreritry nareo hoe nanao an'izao de haniry an'Andriamanitra tsia. Zany hoe ny batisa efa tonga eo amin'ny alonan'ny altara isika, na manatrika batisa ianao, na atao batisa ianao, na mitondra zaza atao batisa ianao de zao ny zava-dehibe eo, tsy zay nataonao akory, na koa zay tsy nataonao. Tsy hoe za koa Andriamanitra tsy nahavita ininona mihitsy, za tsy nanao an'izao, za tsy nahavita ininona mihitsy ahy, tsy zay nataonao na izay tsy nataonao ny zava-dehibe, satria ny batisa tsy miivo amina olombelona, tsy miivo aminao ny batisa, tsy miivo am'ilay zaza atao batisa akory, tsy miivo am'ilay olona mpitondra batisa, fa miivo am' Jesosy rery ihany. Hoy Paoly, tsy fantatrareo ve fa zay rehetra atao batisa ho an'i Kristy de niarana levina tamin'i Kristy ary niarana tsangana tamin'i Kristy. Romanina 1:9-7. No zany de zao ny batisa de zao nitsarony eo anatrehan'io batisa rehefa manatrika batisa ny fiangonana de zao na ianao de zao zay nataon'Andriamanitra ho anao, zay nataon'Andriamanitra ho an'io zazy io. Inona nataon'Andriamanitra ho azy? Nomen'Andriamanitra ho azy ny zanany, nomen'Andriamanitra ho azy ny fahasoavana, nomen'Andriamanitra ho azy ny famelan-keloka. Zany hoe rehefa eo anatrehan'ny batisa isika tsy itsika akory ny zava-dehibe, tsy zay nataontsika na tsy zay tsy nataontsika ny zava-dehibe, fa zay nataon'Andriamanitra. Izay nataon'Andriamanitra zay nitsarony io. Inona nataon'Andriamanitra? Toy izao nitiavan'Andriamanitra izao toy izao nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very sy rehetra mino azy. Fa Andriamanitra naniraka ny zanaka am'izao tontolo zao, tsy hanameloka izao tontolo zao fa amonjeny izao tontolo zao. Nitsarona zany eo anatrehan'ny batisa de zao zay nataon'Andriamanitra ho antsika, zay nataon'Andriamanitra ho an'io zazy io. Tian'io zazy io Andriamanitra, tia Andriamanitra de nomeny ny zanany mba hamonjy. Ary zay ny tarafina am'ty Genesis 2:3 nitsarony Jakoby eto amoron-dranon'ny Jordana de zao tsy ny asany, tsy zay fiezahany, fa izao nitsarony eo de zao izy manao hoe menao maimai-pona, tsy mendrika azo kely akory aho, fa ny famindramponao, ny fitahinao, zay ny mahatozao aho. Nitsarony Jakoba eo amoron-dranon'ny Jordana de zao ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra.
tsy fitanisana ny fivadiany tamin'ny sao akory ary ny betsaka ao, tsy fitanisana ny famira-pirata ny zava-dehibe ao, tsy esao ny tsarony teo, tsy ny ray aman-dreniny hoe asa ndreniny zay niaraka tsikobakomba tamin'ny tsarony teo, fa izao ny tenin'Andriamanitra ny tsarony tao, ny toky ny fanomeza tokin'Andriamanitra ny tsarony tao, manao hoe hitay anao a, hanisoanao a, zay mahafahasoavana zany hoe raha tsorona de zao ny tsarony Jakoba eto amin'ity on'ny Jordaniny te de zao ny fahasoavan'Andriamanitra azaiko ny mbola hevitry ny batisa, ny tsarona ny batisa de zao ny fahasoavan'Andriamanitra, tsy ny herin'olombelona, tsy ny tsy fahatanterahantsika, tsy zany ny tsarona eo. Misy fotoana ahatserovantsika an'izany mazava ho azy, misy fotoana hitaomany fanamasina antsika hibebaka ary tsy hamelan'ny fanamasina mihitsy tsika raha tsy mibebaka, misy fotoana ahatserovantsika an'izany, fa izao misy fotoana manokana kosa izay tiany tompo tsy ahatserovantsika afa-tsy ny fahasoavany sy ny heriny ary ny fahalebiazany mba hahatonga antsika afaka iondrika eo anatrehany tahaka ny Jakoba, manao hoe tompo matahotra de avia aby io. Ny batisa de zao fahasoavana izay mahatonga antsika mandresy ny tahotra. Afaka malala ny tompo any ampahirenao rehefa tonga amin'ny oron'ny Jordanina renao, ny fahombiazanao, iza ny tsaronao? Rehefa ndray tafity ianao, iza ny tsaronao? Inona ny tsaronao? Rehefa tonga ao anatin'ny ady sarotra sy mamporotra anao koa ianao, inona ny tsaronao? Rehefa tonga ao anatin'ny fifaliana sy ny fahasoavana, iza ny tsaronao? Le ny Jakoba rehefa malala de zao ny fahasoavan'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra, ny toky. No zany de zao rehefa amakivaky ny hitan'ny Jordanina ianao, ny zavatsarotra lalovanao de zao tsarovy Andriamanitra fa tsy manary ianao, tsarovy ny tenin'Andriamanitra efa nanomeza ny toky ianao, mivoaka ny trano fiangonana ianao de manome tso-drano anao Andriamanitra, hitay anao ane Jehovah ka hiaro anao, mivoaka ny tranon'Andriamanitra ianao de miteny izy ny fahasoavan'i Jesosy, fitiavan'Andriamanitra ray momba anao. No zany de zao azony zay tsarona raha hitan'ny Jordanina ianao, zay tsarona raha andalo, zay tsarona ny tenin'Andriamanitra, ny fahasoavan'Andriamanitra de zao fakeo ny toy ny tantara ny Jakoba fa zao nandresy izy satria niorona tamin'ny fahatokinan'Andriamanitra, niorona tamin'ny finoana ny fahasoavan'Andriamanitra, niorona tamin'ny finoana fa tsy manary azy ny Andriamanitra. Mivavaka sika tompo am'soranao zahay fa ianao de Andriamanitra mitay anay, Andriamanitra tsy manadino ny toky zay efa nomenao, zahay manadino ny teninao fa ianao tsy manadino ny toky zay efa nomenao anay. Misaotra tompo fa manana Jordanina tsy maintsy hitanay isan'andro ray, ny asanay, ny fianaranay, ny fiainam-pianakavianay, ny fiainan'ny tanindrazanay, andretrany dia tsy maintsy hitanay, matahotra zay. Misaotra tompo fa omena toky zay fa ny tokony ho tsaronay de zao ny fahasoavana, ny herinao, fahamarinana ny teninao. Esory aty anatinay ny tahotra, esory aty anatinay ny tebiteby satria miara-mita aminay ianao. De momba anay tompo, jereo ny tontolo andronay anio feno fitahiana, jereo ny tontolo andronay anio feno fahasoavana, de omeo anay ny fo matoky tahaka ny fon'ny Jakoba, miankina aminao ialan'ny tahotra sy ny debideby. De ataovy matoky zay fa ny Andriamanitra ity anay, ny Andriamanitra manisy soa anay, ny Andriamanitra tsy manary anay noho ny amin'i Jesosy zanakao. Saotra tompo. Amen.